olana amintsika mianakavy de zao. Tokony ho fantatritsika fa io taona fito amby roapolo sy roa arivo io dia tsy maintsy safidy constitution tsika. Ary sûr et certain fa tsy maintsy ho voasoratra ao anatin'ny constitution io ny hoe malagasy zato isan-jato tsisy fangarony purport. Ananao conviction zay zavadray ary tena inoko fa zay ny soratra ao. Izay zavadray nefa ny ary ny fifidianana koa sura zany zato isan-jato, roanjato isan-jato. Raha zay le constitution mipetraka dia mazava ho azy fa tsy afaka milatsaka intsony mandrakizay Doria Menina Andriamatoa Andry Rajoelina. Eo zany no mipetraka ny na hoe zay ny contexte angambany, izay ny constitution, izay ny lalàna. Mandinika kely ihany aho hoe ahoana moa zany? Mipetraka amin'ny toeran'ny Rajoelina aho tel que je le connais, par tous les moyens ataony zay tsy hatanteraka an'io fifidianana io na ny fifidianana ny constitution zany. Io tsy rarahana io na fédéraliste io na inona io na inona fa rehefa hoe raha ohatra moa izy afaka milatsaka tsisy soratra hoe ny olona manana nationalité anankiroa dia tsy maintsy manarina nationalité any anankiray vao afaka milatsaka roa taona aloha na telo taona aloha. Am'izay fotoana izay zay zavatra hafa. Fa mipetrahanao amin'ny toeran'ny Andriamatoa Andry Rajoelina zay mbola azo lazaina hoe tovolahy, tsy anaiky izy. Reny araky ny efa teneniko hoe ny zavatra tena hain'ny Rajoelina dia manapotika. Tsisy zavatra ka nandalovan'i Rajoelina ka tsy potika. Tena marina zany e. Tsisy zavatra ka nandalovan'i Rajoelina ka tsy potika. Donc etsika zany no vetivety olona vetivety. Zafady etsika zany mila mandinika lalina mihitsy hoe zay maha-prospective am'ty ty fandarany ty hoe milaza ny zavatra tseritseretin'ny olona zay hisy eo kanefa hisy eo, inévitablement hisy eo. Tsy anaiky izy. Ary izy mbola manana olona fidelina amin'ny volany satria izy matolotolotra ho an'ireo olona ireo, manome ho an'ireo olona ireo. Ary izy amin'ny mahalala amin'ireo olona efa manodidididin'ireo koa, efa misy voavidiny koa. Sao mandeha zany manko. Rehefa mianatra ianao amina resaka hoe fomba fijerena olona
manao corruption na hoe nisy bien mal acquis. I bien io mety ho trano, mety ho fiara, mety ho inona, mety tsy haiko, mety akanjo luxe ohatran'izany. De fiderinao an'le olona lasa miova ny fomba fiakanjony, lasa de marque daholo satria ny gasy manko matimaty an'ity marque ty. Lasa de marque daholo. Misy karazan'olona manao an'itony manao ohatran'ny hoe mba hoe lanceur zany, lanceur d'alerte sy ny karazany. Tena tampotampoka eo tonga de ohatran'ny tena ny tiako hatongavana de zao e, miasa amy volan'ny Andry Rajoelina. Adalan'ny Fleury Rakotomalala mandà volan'ireny olon-dreny nefa izy mila. Tena adala le bandy a, adala mihitsy reny voatavo reny. Nefa l'izy any ambadika any eny fa tena mitosaka. Tsy anaiky izy hoa, ary ampiasainy moyen rehetrarehetra. De ny tena anisany tena spesialiteany de fanakorontanana. Fanakorontanana. Tsinona? Lazaiko atsika tsy mamenatra miteny an'izany. Fantatro tsara ny Paul Rabary. Fantatro tsara satria anisan'ny zavatra ho ataoko voalohany indrindra raha vao tonga any Madagasikara de tonga de miantso azy hoe ty ny hofantranonao mbola tsy voaloha. Satria ny birao anay siezinay zany a, le lazain'ny Ngara-Vatomanga fa tsy misy. Nga Paul Rabary vavolombelona zany fa de tsy afaka miteny izy moa fa ekipan'ireny tam'zany. Zany société Zaco zany tao amin'ny immeuble route circulaire teo amy Bel-Air teo amy fasin'ny Tim teo, nisan'izany hoe groupe Zaco zany, nisan'izany hoe université Jeanne d'Arc, étage anakiroa no presque nooccupenay tao tam'zany andro. Ary rehefa mibloqué an'izay à gauche à droite de en cessation de paiement comme toutes les entreprises tratran'ny raquette tam'zany andro any. Fantako tsara i Paul Rabary zany manana zany, manana trano maromaro zany ary en très bonne situation. Fa maninona raha sanatria? Sanatria zany hoe sanatriaviko satria za tsy eo am-pelantanako ny dossier a. Présomption d'innocence no ametrahako azy. Hoe marina reny zavatra reny. De raha sanatria marina zany ny anenjehana anazy. Za tsy miteny hoe tsy marina koa. Présomption d'innocence. De manasa saina ihany hoe le bandy tiako fantatrareo hoe ahoana ny naha-ministra anazy iny. Tena marina efa tsy tokony ministra izy tam'zany andro zany, tamin'ny andron'ny HVM. Fa lasa izy niazakazaka nakany amin'ny tany amin'ny monseigneur Omar moa fiantsoana azy tam'zany fa diko le fanalavana azy. Dia niantso ny colonel na efa général izy tam'izay ministry ny défense i Omar hoe ahoana ny hevitrao am'ty leraka ty. De za moa sendra teo de teneniko hoe alefaso rangahy izy a. Zay no nahatonga ny Omar raha androany aho vao miteny an'ga Paul Rabary am'zany raha miheno ahy izy, natonga tao amin'ny teny Andohalo ary izy nanao intervention hoe zao raha tsy nanaiky
Ni colonel na général ministre ny défense j'ai oublié le nom de cette année. Be problème na mémoire koa za zany be loatra ny anatin'ny lohako ao dia ministre ny défense tam'zany andro zany tamin'ny andron'ny transition zany rehefa vonga ny Ravalomanana de nicomposé ny gouvernement aninga Andry Rajoelina moa non non diso zany teniko zany eny iza moa ministre ny défense tam'ireny tamin'ny gouvernement ny any Hery Rajaonarimampianina fazafady tompoko tamin'ny gouvernement ny Hery Rajaonarimampianina de fa tena tsy tao mihitsy ny anarany fa ny monseigneur Omar ny fanalavana azy no fanafoezana azy razanak'olona moa zany razanak'olona no nanao intervention tamin'ny andriamatoa Hery Rajaonarimampianina de voatery tafiditra tao anaty gouvernement Paul Rabary. Le olona manana tsy hitako intsony zia ary efa sauvé avy tao amin'ny ministeran'ny fampianarana fanabeazana fototra tam'zany andro zany satria be dia be ny zavatra hitan'olona tao fa tsy haiko zay fanarahana tany am-panidinana tany de nakatona zany hoe après tant de péripéties zany ary izy manambola izy manana ny retraretra izy manana ny retraretra zay fa tafiditra tao anatin'le cafouillage satria jerena zany de vola be hoe tena misy zay le tenenako anareo hoe miasa volany Andry Rajoelina ary vola be raha olona ohatran'ny Paul Rabary reny zany sanatrika marina voaringoka tamin'ireny hoe manomana fanonganam-panjakana de tena efa vola be mihitsy ny miady eo zay vao miditra am'zany Paul Rabary tena vola be satria ao Madagasikara anie tsisy conviction politique zany intsony tsisy resaka idéologie ao fa olonologie ny ao zany hoe resaka olona ohatran'ny metimety amiko le Rajoelina ohatran'ny metimety amiko le colonel Mikael Randrianirina ohatran'ny metimety amiko ry olonologie ny ao fa tsisy idéologie ka raha ohatra zany olona ohatran'ireny zany tafiditra am'zany de tonga anao de colta avy hatrany mana avy hatrany anao hoe tena ampiasa vola an'le bandy ary tsy anaiky hatramin'ny farany izy fa hokorontaniny ny daomy ary de hokorontaniny iny daomy eo zany sika menakavy no mila mana mila mailo amy zavatra rehetra hitranga satria malagasy anie nohon'le fahatrana de mora jambany vola jereo ary reny efa tapitrohatra multimilliardaire trano amina etazy be daholo ny tranon'ny Paul Rabary moto milangalanga be izy tsy misotro toaka moa izy iny raha tsy diso tsy tokony hitako mihitsy ny tokony nidirany amin'io fa matoa izy tafiditra amin'io de misy vola be marina ao ary vola be io no tokony tedavina hoe avaizany réseau-n'io mila mitandrina tsika zany ho an'izay natsapa fa tena nina nitady kirarony tamin'ireny fotoana ireny de zao tsotra fotsiny zaho manaiky fa maro ny zavatra tsy tomombana
Fa aleoko mijaly amy tsy fahatomombana. Toy izay sady misy ny tsy tomombana, ianao koa mbola mihina nitady kiraronao tsy ambadika e, tena manahirana. Zany teneniko anareo zany e. Orinasanao mandeha tsara, tena mandeha ary anisan'ny tena mandeha tamin'izany andro zany tamy Madagasikara. Fa ohatry mikaopy ianao te nompoter an'ireto bandy reto aleo lahy miala lavitra. Mbola tsy lany andro rajela de efa niala tany zay tompoko. Pasiporonay mana-porofo an'izany. Mbola tsy lany izy, fa lenao zany tonga de efa kaopy ianao hoe tena hompotehan'ireto bandy reto ialahy. Ialahy mihitsy no tena tonga de amboarin'ireto voalohany. Tsy zakan'ny lalahy izy hoe tena ialahy tsy afaka milatsaka ialahy e. Tsy lany tompony pouvoir tsy ahafahany milatsaka fa tsy hany amy tompony lakile. Tsy zakany iny, tena tsy zakany iny. Ialahy namboarin'ireto de niatako zay. Zay niataka potehiny daholo ny zavatra rehetra rehetra. Redressement fiscal à gauche, ny impôt à droite sy ny karazany. Ny fanagadrana. Fitsarana tsy natrehan'ny tena na ny ariary ary. Tsy mbô ny tena irery fa ny tena sy ny vadiny tena. Tsy anaiky izy tena teneniko anareo zany, tsy anaiky Andry Rajoelina, ary eo le ametrahana ny hoe ny solidarité zany aloha sarotra ny tandraisana amin'ny malagasy. Fa ny mampiray ny malagasy de ny vola ihany sy ny sakafo. Fa io tsy mahalala ny hoe tena marina mafy vao omaly ianao no nampijaliany Andry Rajoelina nataony nahita nitady kirarony. De andro any de efa misy olona hoe Rajoelina ihany. Sy ihany fa fantatra fa ren'olona ireny kay voavidy vola ary nomena vola. Mody mifono ary zalahy sasany mifono zay fa tsy hanao intsony, nefa tsy ambadika izy mamely ihany. Araky ny teniko foana amy filoham-pirenena hoe Monsieur le Président, i Andry Rajoelina no nazahoany trano. I Andry Rajoelina no nahafahany nitaingina an'izany atao hoe VO8. I Andry Rajoelina no nahafahany nahita an'izany atao hoe andafy. Ka nahavitany trano any an-tanindrazana. I Andry Rajoelina no nahafahany sy nahita an'izany atao hoe luxe. Monsieur le Président, redevabilité an'ireny olona ireny de amin'ny Andry Rajoelina. Tsy azontsika itokisa amin'ireny. Tsy azontsika itokisa amin'ireny. Sauf hoe ianao efa manana fahatokisana à part entière mihitsy. Tena à part entière. Clause de relationship hozy izy hozy ny anglisy. Zay zavatra hafa zay. Fa raha hoe mbola ohatran'izao Monsieur le Président, ialao lavitra fa tahiry zanabaratra isika. Ary tena mitahiry zanabaratra. Fidinany ny rambon'ireo avy eo le président ka tena tsy ho taty. Tena marina zany a. Tena cause anie zany teneniko zany e. Fidininy ny rambon'ireo avy eo, oaoaoaoa. Tady le pince à fozy ohatran'izao iny, ay. Aza mahita. Tsy hoe président akory no ometsika tsiny am'izany, fa isika vahoaka mihitsy no samy mahazo tsiny daholo am'izany satria vao omaly omen'ny olona koveta de faly. Nga io koveta io azoana. Omen'ny olona koveta de tsy mandeha araky ze loany ny rano de ahoana? De vita nanasa lamba. Sahirana. Omen'ny olona koveta nefa ny vidin'ny savony miakatra. Tsy manome lambanao ohatriny fa sasana ao an-tranony aza.
Ka zay le fandehan'io zavatra io azavaiko araveriko tena ohatrany tena redondance any le olo zany ataoko zany tiako tenena de ohatran'le fantsika atsatoka amin'ny hazo izy ity. Velesy hiletika ihany. Tiako hiletika lalina mafy ao anatin'ny lohantsika mianakavy a. Isika anie ohatrany tena mora ampikorontanina e. Tena mora ampikorontanina, tena mora. Ohatry ny teny hoe moramora manonga-panjakana fa zany manonga-panjakana zany koa aloha c'est pas à la portée de tout le monde. Non, tsy à la portée de tout le monde zany satria manongana mety vita ihany fa ny reconnaissance avy eo manahirana. Raha tsy nahazo fanekena avy any amin'ny tompon'ny lakile sahirana. Zao zao ny tompon'ny lakile lasa anankiroa ao Madagasikara. Ohatran'ny tany Mali. Efa vita le anankiray, fa vita le filoham-pirenena fa tsy nanaiky le tompon'ny lakile faharoa. Io nenay ozy izy. Verena no nataony miverina zao le mbola ao ihany le président Mali am'zao. Tsy nanaiky ny tompon'ny lakile faharoa. Ka Madagasikara misy tompon'ny lakile anankiroa zao am'zao fotoana zao. Noho ny haviandranatsika io sa tsy haiko no miala am'iray de miditra am'iray fa maninona raha ohatra tonga de miala amin'izy roa. Neutre fotsiny zao. Fa manazava amin'ny filoham-pirenena hoe ny diplomasia koa de mifandray am'rehetrarehetra zay misy tombotsoa antsika ihany. Mbola misy mizesta ihany adieu la France. Avy koa ny arỳ amin'ny hoe zay tsy mila rosianina zany. Ahoana ny tsy ahafahanao mila, ahoana ny ialanao amin'ny la France ary ahoana koa ny iadianao amin'ny rosianina? Tsy lôjika mihitsy zany. Le filoha efa miezaka manazava an'izany. Itsika tsy miady amin'izany reto a. De misy ihany mandrakitra manimba an'le diplomasia. Ary ny tena olana le olona akaikikaikin'ny filoham-pirenena ihany. Tsy manaraka ny tenin'le filoham-pirenena zao mibaiko midina. Tsy manana sens de l'État. Zany rehetra zany anisan'ny hoe ry zalahy, aza variana ny zavatra tsy tokony havariana. Tsy ny rosianina na ny frantsay no problema amin'ny Madagasikara, fa i Andry Rajoelina problema amin'ny Madagasikara. Arao maso io aéroport io. Arao maso mifatongava fitaovam-piadiana any an'iny ty teo any Voemara. Zany rehetrarehetra zany. Arao maso midoanina rehetra eraky ny Madagasikara. Zany no tokony satilena fa tsy ny firenena manampy anao ndray. Ny rosianina zao afaka manampy amintsika amin'ny resaka solika. Encouragena ny filoham-pirenena hanangana société d'État amin'ny resaka distribution-na solika. Fa tsy avela miady rera izy am'zany. Misy koa moa ny kompania-mpanjakana amin'ny resaka telefonia. Inona ny olana? Efa tsy te ho intsony, efa lasa hiasa ny telma zao de miverina amin'ny fanjakana ny telma. Inona ny olana? PDP zany ny zavatra tokony tena hoe jerena. Fa lasa misolitika ary amin'ny hoe za pro frantsay, za pro rosianina, za zao. Farany ny olona mahita anareo miady eo hoe ianona ty olo tika, ty olontsika ty ianona zao. De ampireveny olona de mizesta fotsiny eran'ny tanàna. Ianao de inona ianao mihoatra ianao ve mpiasa kelin'ny olona reo de hizesta amina pays major anankiray. Avy eo zao de nde hizesta hiady amin'ny rosianina mitapitapy. Hoe za tsy tia rosianina, atsika ratsy be ny ranako. Avy koa zany hoe tiako zany mboatra mba hoe bonibonina amin'ny rosianina ampiasapiasa kely any. Ohatrohatran'izany. Za tena tsy tia frantsay zany zao fa inona ianao mihoatra am'zany frantsay zany? Inona fait d'arme-nao? Inona marque déposé mba napetraka ao eto ambonin'ny tany?
mahirana. Ka variana am'zany tsika rehetrarehetra nefa ny tena olana. Le problème de Madagascar, c'est Andry Rajoelina. Ce n'est ni la France ni la Russie. Ce n'est ni l'influence de la France ni l'influence de la Russie. Afaka manampy mifanampy amintsika tsara ireo firenena anankiroa reo. Ampy tsara mihitsy. Ny frantsay tsy manana pétrole, ny rosianina manana. Misy teknôlôjia frantsay mety amintsika. Zay tsy mety amintsika zay an'ny rosianina ohatra noho ny resaka ino izy teo barrière linguistique. Ny école de diplomatie ny université de diplomatie mahay indrindra eto amboniny tany de an'ny Russie. Afaka mandefa mpianatra any tsika. Zany azo exploitena daholo zany. Fa ny olona tsy mandinika lasa ny hoe ny soavaly tsy azo. Ny soavaly tsy azo mbola mbola misy olona mitetika ny hanonga-panjakana gauche, misy olona mitetika hanonga-panjakana à droite, de efa divisé-ndra lahy. Le vahoaka malagasy état fédéré tsika. Vita lahy merina, tsy any lahy tsony zao. Zany homme d'état ve ny olona miresaka an'zany? Et ce n'est pas le moment de créer la division. Mandihy fotsiny ny olona tsy ambadika reo fa misaraka. Reo fa miady an-trano. Reto franzana fédéraliste, reto franzana centraliste, reto décentralisation. De efa zay de efa miparitaka telo tsika menakavy. De nendray ara-mifandona mihitsy eny mason'olona. Elahy tribaliste elahy, elahy rasiste elahy. Satria miteniteny foana ka. Any le zavatra. Averiko ary faranako ny teniko de lavitsy ny tompoko. Problème am Madagascar, problème am malagasy de Andry Rajoelina. Ary efa tsy kopy am'zay anao tsy fantatrao ny dikan'zay. Hitanao ny fisehony raha ohatra ianao tsy mailo. Aza kinona ny filoham-pirenena rery, aza kinona ny filoham-mpitondra rery fa mila mijery ny maso rehetra, mihaino ny sofina rehetra. De milaza amin'ny tompon'andraikitra. Misy an'izao ketriketrikatra ketriketrika roa. Ohatra nareo matahotra ny am'zany alefaso aty. Alefaso aty amiko. Indrindra ny bande sonore de alefako any amin'ny tompon'andraikitra. Zay no izy. Film mahafinaritra. Ino izy angamba fa somary reraka koa ne. Andefa ny katolika ty tsika ho fitiavana dia manao veloma mandram-peona antsika rehetra. Veloma tompoko.